Hitantsika ao amin'ny pagin'ny présidence hoe misy basy miditra amin'ny tanitsika dia maro aminareo no mitaitaina momba an'le fitaovam-piadiana miditra amin'ny tanitsika, le basy be dia be miditra amin'ny tanitsika zany. Dia maro aminareo koa nanontany hoe inona loatra ny antony nangalaina an'ireny basy reny, nangalaina an'ireny fitaovam-piadiana reny ampidirina ao amin'ny tanitsika. Amin'ny mpitondra ny teny vahoakana sy mpiaro ny zoam-bahoaka sy ny tombotsoam-bahoaka dia androany za ametraka fanontaniana any amin'ny mpitondra hoe inona marina no antony idirany ireo fitaovam-piadiana ao amin'ny tanitsika ireo. Hatramin'ny tantara moderna ny Madagasikara, hatramin'izay tsika naleo tena dia tao amin'ny tanitsika tsy mba nisy mihitsy hoe ady tamina firenena hafa na hoe fanafiany firenena hafa tao amin'ny tanitsika, ary tsika tsy niezaka mihitsy hoe hiditra anatina ady international eran-tany zany. Ny dikan'izay hoe tsika firenena tsy anaty ady, na dia misy ara ny disadisa en interne ao anatin'ny firenentsika, tsika mbola tsy nitady an'izany hoe hiady zany. Tsika amin'le soatoavana malagasy dia surtout le hoe fihavanana malagasy dia tsika tsy mba nitady ady izany, ary mbola niezaka foana tsika hiady amin'ny filaminana, milamina foana zany neutre foana tsika, ary tsika tsy mbola niditra tany amin'atin'izany hoe ady zany na international zany na en interne. Dia tadidiovana tamin'ny 2002 tsy nisy korotana ady-poko en interne zany, na 2009 zany tsy nisy an'izany, fa ny soatoavana malagasy foana no nataontsika voalohany indrindra, zany hoe ny fihavanantsika malagasy. Ary tsika nanondro foana koa hoe tsika malagasy dia malagasy mirahina, malagasy tsy azo sarasarahana, nous sommes indivisible. Dia amin'izao fotoana filatsahan'ny orana zao dia maika ny mpitondra antsika haka fitaovam-piadiana, nefa zavatra tokony hoe divantsika amin'izao dia ny hanohanana. Vary ny tetavin'ny vahoaka fa tsy basy, nefa basy no entin'ireo mpitondra ireo ao amin'ny tanitsika amin'izao. Tadiova noho ny décision an'ny mpitondra dia be dia be zao ny olona tsy ho anasa intsony mampiasa ny Sodiaty, Place Nilton, Madatrel, mpiasan'ny orinasan'ny Ravatomanga rehetrarehetra tsy anasa intsony amin'izao. Dia anao exemple an'ny Tico koa zany. Tico raha moa tsy tian'ny zareo sokafana, tsy azoko hoe maninona ny sokafana Tico amin'izao. Zao ny olona mila misakafo fa tsy hoe mila fitaovam-piadiana avo lenta, fa sakafo no tadiavin'ny vahoaka manara-penitra. Mino fa tsy basy no solution amin'ny olona maty hanohanana, fa kosa hoe mitady vahan-kevitra amin'ny alalan'ny fisokafan'ny Tico ohatra, na koa hoe hitohizan'ny entreprise ny Ravatomanga miasa foana ho an'ny vahoaka. Olona marobe no very asa, olona marobe no maty hanohanana, dia olona marobe no hijaly. Tadidio tsara fa hisy inflation, efa hitantsika ny devisin'ny malagasy fa 1 euro 5663 ariary. Zay ny devise amin'izao. Dia ahoana zany tsika vahoaka? Dia mbola manontany tena za hoe fa inona marina ary nangalanareo an'ireo basy ireo fitaovam-piadiana ireo. Reo nga ny vahaolana hitanareo hanomezana sakafo ny vahoaka. Reo nga ny vahaolana hiadivana amin'ny hanohanana any amin'ny sud. Reo nga ny vahaolana hiadivana amin'ity récession économique izay ho avy ity sy ny inflation rehetrarehetra. Ny fitaovam-piadiana ve no vahaolana?
De manontany tena kosa hoe inona ny tombontsoan'ny vahoaka am'ireo fitaovam-piadiana reo. Tsika netsy anaty taninady sady zay tsy périmètre anareo mihitsy le hoe andeha hanao accord international zany. Satria ozy sy teny zay hoe nareo dia ao anatin'ny intérim de nareo supposé m'expédier fotsiny ny affaire courante de l'État fa tsy mahazo mihitsy nareo manao accord de défense tsy ao anaty périmètre anareo le izy satria nareo nametraka ny tenanareo teo averemoko satria nareo nametraka ny tenanareo teo de mampisalasala be ny ataonareo. Intérim misy tisa, transition izy tisa, manome doute be opaque be le izy, maizina be le zavatra ataonareo tsy mangarahara. De tadidio ny accord internationaux zany de tsy maintsy misy mandat électif, tsy maintsy misy zany fifidianana. Nareo tsy afaka manao accord international mihitsy raha ohatra nareo hoe intérim. De aveko aminareo eto foana hoe nareo tsy voafidim-bahoaka fa nareo nametraka ny tenanareo. De amin'ny anaran'ny vahoaka valio daholo reo fanontaniana rehetrarehetra sy ayahinay vahoaka reo. Madagasikara, Tanindrazana, Tany Sarobidy, Masina sy Soa.